La 4G Batelma vous présente Nivava. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Vola manodidina ny fito lavitrisy no ilain'ny anteny miram-pirenena ankehitriny ho fanohizana ny fampandehanan-draha raha samihafa eo anivon'ity androm-panjakana ity. Tsy mahavita taona ny vola azo avy amin'ny fahefanam-panatanteraka nandritry ny LFR 24 ny filohan'ity androm-panjakana ity androany. Ny farana androany lisitry ireo mpifidy vavety hanatanteraka ny fifidianana loholona ny 12 ny volana desambra ho avy zao. Ivoaka manomboka ny rapitso eo anivon'ireo distrika manerana ny nosy ny lisitry ny mpifidy vavety raha nambarany teo anivon'ny seni. Ho fantatra mialohan'ny farantaona ny paikady ho fanarenana ny kompania mpitaterana Air Madagasikara. Tsy mbola tomombana izany hatreto raha nambarany ministry ny fitaterana. Jola miisa 3 no saron'ny zandary niaraka tamin'ny basy mahery vaika 2 tao amin'ny commune Anivorano avaratra distrika Antsiranana faharoa. Zandary misotro ronono sady be ny tanàna amin'izao fotoana ny tompon'ny basy iray ary zandary amperinasany iray. Maresaka iraisam-pirenena nitrangana fampioroana androany maraina tany Arabia Saodita nandritry ny hetsika fahatsiarovana ny 12 novambra. Isan'ny kendrena nandritry izany ny consulat ny France any an-toerana. Nadidin'ny rövetrany. Salandra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao vola manodidina ny 7 lavitrisa no ilain'ny anteny miram-pirenena ankehitriny ho fanohizana ny fampandehanan-draha raha samihafa eo anivon'ity androm-panjakana ity. Tsy mahavita taona ny vola azo avy amin'ny fahefanam-panatanteraka nandritry ny LFR 24 ho ny filohan'ity androm-panjakana ity androany Yves Richard. Nandritra ny herinandro maro no efa nampisavorovoro ny solom-bavam-bahoaka teny anivon'ny anteny miram-pirenena ny olana rabola eo anivon'ity androm-panjakana ity. Isan'ny tamin'izany tsy fisiany ny indemnité de cession solotsorika ho an'ireo solom-bavam-bahoaka. Eo ihany koa ny karaman'ireo assistant parlementaire nanomboka ny volana oktobra sy ny maro hafa. Nanamafy androany ny filohan'ny anteny miram-pirenena fa misy ny tsy fahampiana rabola izay mitetina 7 lavitrisa. Efa nanomboka ny fandinihana lalàna hifeny teti-bolam-panjakana ho antoana 22 notsikaritra ny tsy fahampiana araka ny mpanazavana. En 2020 no efa nangatahnay vola hoe ampitombona ty fa tsy ampy 49 milliards na 59 milliards nangatahnay zay no hahasarina an'izany rehetra zany tonga ny LFI 49 milliards bon faut se débrouiller avec nefa ny zavatra tsy maintsy tanteranareo fanapahan-kevitra reo sosotan-karama 13% handeha jusqu'à ety 49 milliards ny menantsika ty olona nahazo agnay nameny LFR indray ary zahay fa 5 milliards ny meny anay nahazo 52 milliards zany nanomboka teo amin'ny LFR fa tady diova ny charge ny tombo satria ny tombo nampitombona ny karama le 13%. Ny tombo ny charge satria ny tombo ny isan'ny assistance ny député nalevanay tonga amin'ny mois de novembre kenda lany vola. Tsy ny solom-bavam-bahoaka sy ny assistant parlementaire samirery isa misedra olana vokatra izao tsy fahampiana rabola eo anivon'ny anteny miram-pirenena izao ihany koa ny sampandra samihafa mampiodina ny androm-panjakana. Nanamafy ankilan'ny filohan'ny anteny miram-pirenena fa efa misy ny fanapahan-kevitra noraisiny. Namafisiny tamin'izany fa tsy maintsy ho voalohany vola manodidina ny 7 lavitrisa andrasan'ny anteny miram-pirenena amin'izao fotoana. Nangatahnay hoe ny assurenay ny taonany dia igny nangatahnay igny 59 igny
igny no hiassurena azy satria nisy sarge vaovao zahay ka mba hialanay amin'ny fitenitenenana ny fitondrana misy ny fitondrana zay tohananay ny ilazana hoe mbola tsy nisy fitondrana sahala amity tsy mahalokarama sy niny voaloha io tompoko ho voaloha fa ny fotoana fotsiny ny adoption no andrasantsika amizao satria misy demande io alefa ny ministre finance ministre ny finance mandefa ny PM mandefa ny président zay le procédure adoption en conseil. Raha iverenana ny zavantranga nandritra ny fivorian'ny solombavam-bahoaka dia nivato androany. Nangataka fivoriana mikatotrano ny solombavam-bahoaka nanomboka tamin'ny 12 ora sasany nanombohan'ny fotoam-pivoriana. Naharitra ora 5 tanoany ny fivoriana saingy tsy nisy nipika ny resaka ny fanaovana tamin'ny 4 ora mahery ny varanany. Ankoatra ny olana raboly izay nitondrany filohan'ny antenimieram-pirenena mpanazabana. Isan'ny resaka nandeha teny an-toerana ihany koa ny fanangonany tsonihy mitaky ny fanesorana ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola araka ny loharanom-baovao. Isan'ny raharaha mikatso eny anivon'ny antenimieran-dolona amin'izao fotoana izao ny mahakasika ny lalàna momba ny pôle anti-corruption ary mbola lavan'ny comité pour le sauvegarde de l'intégrité ny fandaniana izany miantarandrianay. Ahinampihamitra ny laharany Madagasikara amin'ny ady amin'ny kolokolo ny fandaniana ny lalàna momba ny PAC na ny pôle anti-corruption hoy ny CSI na ny comité pour la sauvegarde de l'intégrité ty faran'izay efa lany teo anivon'ny antenimieram-pirenena ary mikatso eo anivon'ny antenimieran-dolona amin'izao fotoana izao. Nanantena aloha zay hoe ho amender le izy na rejeter. Dia hiverina ny amin'ny Assemblée nationale amin'ity session parlementaire ity ihany. Dia ny zavatra misy moa zany raha ohatra ka tsy hivory ny Sénat amin'ity taona 2024 ity dia miandry le Sénat vaovao zany amin'ny herintaona. Fa ny antenenay zany satria mba te hahita aloha zay marimaritra iraisany. Fa tant que tsy lany le lalàna dia ny lalàna misy le 2016-021 no ampiarina mandrapatonga ny promulgation ny lalàna vaovao. Raha sanatrika lany le version lany tao amin'ny Sénat satria raha lany le version ny Assemblée nationale tsy novain'ny Sénat dia efa lalàna zay ny promulgation sisa dia raha tonga tamin'izay dia sekanao antso avy zay ny filoham-pirenena mba tsy promulguer io lalàna io manan'izay fa efa an'izay izy eo anatin'ny lalam-panorenana dia izy zany no tena nazy ny teny farany. Zay teny aminy hoe Andriamatoa filoham-pirenena aza promulguer na io lalàna io satria tsy mifanaraka amin'ny tolérance zéro sy ny velorano nataonao. Isan'ny andininy ova tsy eken'ny PAC tamin'ny lalàna mifehy azy ireo ny fanalana ny eloka ara-toe-karena ho azy ireo loza mitatao an'i Madagasikara eo amin'ny sehatra samihafa ny fampiaran'izany. Ny fahatsarany laharana amin'ny ady amin'ny kolikoly izay zava-dehibe amin'ny fampandrosoana. Tsika ohatra ny victime foana nyreny indice ireny. Be dehibe ny firenena zay mianaliser, midécortiquer tiana ho aliniena le stratégie sy ny politika mba anatsara an'ireny score reny. Ny anatsarana azy dia manabe ny chance atsika ahazo mpamatsy vola na avy amin'ny firenena hafa na avy amin'ny sehatra tsy miankina zany satria mijery an'ireny daholo na ny investisseur na ny bailleur. Ka raha sanatriany zany lany io tolo-dalàna naroson'ny Assemblée nationale io dia tena tsy afaka hialana fa hiemitra daholo ny score ny Madagasikara ary hiemitra hatrany amin'ny bailleur mety tsy hisy tsony fa hisalasala izy ny hamatsy vola eto Madagasikara ka tsy amin'izao fotoana hivoahantsika ny crise ny Covid no tokony hisy an'izany proposition de loi izay manimba ny système anti-corruption. Androany nisy ny taditrisan'ny taona ho an'ny taona 2024 ny totosain'ny CSI. Tafatsangana raha ny fanazavana ny politika pirenena ny fanjakana tsara tantana miaraka amin'ny stratégie nationale. Nojerena ihany koa ny paikady pirenena ahafahana manatratra ny tanjona napetraky ny fitondram-panjakana. Etsy ankilany nambaran'izy ireo fa asa maro no mbola miandry amin'ny taona ho avy manoloana ny ady amin'ny kolikoly izay.
ho fantatra mialohan'ny faran'ny taona ny pekady ho fanarenana ny kompani fitaterana Air Madagasikara tsy mbola tomombana izany hatreto raha nambarany nitry ny fitaterana Michel Aranarzona. Ho fantatra mialohan'ny faran'ny taona ny paikady mpanarenana ny kompani mpitaterana Air Madagasikara raha toka ny 12 septambra lasa teo no nanatanteraka ny fivoriana ireo mpampiasa vola amin'izany orinasa izany. Aorian'ny fankatoavana izany vao hitsangana ny ekipa vaovao. Manao an'ilay business plan ny Air Madagasikara ary isaky ny herinandro ny mpiara-miasa ny Air Madagasikara misy atelier miara-miasa ary nieritreretina fa septembre no mivoaka ny premier draft ka marina avokoa fa tonga ny début octobre vita izy fa efa nanomboka fin septembre dia efa tsapa fa hisy deuxième vague tao anatin'ilay scénario fa tsy fantatra hoe ahoana ny faran'ny deuxième vague dia zay no ny mahatonga anay tsy hoe tsy maintsy tonga dia mahazo directeur général amin'izao fotoana fa tena tadiavina hoe milamina ny saina fa le business plan tsy atao maiky fa atao misy plan A et plan B fa ny calendrier zany dia amin'ity farany volana ity début décembre au plus tard io no apetraka présentenao filakiam-pitatarana sy eo amin'ny niveau ny fanjakana. Raha ny fanazavana misy ihany koa ny ekipa manokana misahana ny fanarenana amin'ny ankapobeny. Fa ao anatiny io ny antso zay olona spécialiste expert de l'aviation à l'international zay se regrouper dans des cabinets chirurgicaux angamba fitsina zany amin'ny momban'ny aviation ka mpiara-miasa zay manampy consultant avy ivelany c'est un cabinet zay mobilisé ancien directeur général anankitelo taloha tany anatin'ny orinasa lehibe na vice-président izy ireo na directeur général tany amin'ny Qatar Airways tany amin'ny South African Airlines tany amin'ny Air France nanampy ny Air Tahiti ka zareo dia manana traikefa manokana manao relance na compagnie. Arak'izany aorian'izay vao fantatra raha hisokatra na tsy amin'ny fiara-miombina antoka hafa na ny fitadiavana partenaire stratégique hafa i Air Madagasikara sa ho tanterainy fanjakana malagasy sy ny knapsa irery ihany izay fanarenana ny kompani nasionaly izay. Roa amby zato taona androany nampitsarana ny ady lehibe voalohany taona 2017 analiny ireo tanora malagasy nanampy ny firenena frantsay nandray anjara tamin'izany. Nisy araka izany ny fanateram-boninkazo tiany anosy ho fanomezam-boninahitra azy ireo. Abraham Randriamanana. 20 novambra 2017 20 novambra 2020 tsaron'androany ny faharoa amby 100 taona nampitsarana ny ady lehibe voalohany tamin'ny alalan'ny fifanaovana sy ny fifanarahana teo amin'ireo firenena nandresy tamin'izany fotoana izany. Mahery ny efatrala ireo tanora malagasy niaraka tamin'ny frantsay nandray anjara nandritra ny ady lehibe voalohany raha toka mahery ny 5 ala izany nandritra ny ady lehibe faharoa. Mikasika ny andro ny 20 novambra ity dia andro nandresen'ny firenena izay nivondrona hiady amin'ny Alemana tamin'ny ady lehibe voalohany 1770 ka tamin'ny 1770 tamin'ny fotoanan'ny 20 novambra io zany no nataony fifanarahana fa hoe resy zareo dia mijanona hatreo ny ady. Itsika malagasy dia anisany nandray anjara ary analiny ny zatovolahy malagasy nalefa tany a Frantsa hiady hiaro ny frantsay satria isika mbola zanatany tamin'izany fotoana zany. Dia zay zany ny zava-misy dikan'izany zany amin'ny frantsay dia tena andro lehibe mihitsy ho an'ny maramila malagasy zay nandray anjara tany na manana hoe ray be na ray ny ady tany dia andro lehibe koa satria azo lazaina fa hoe mahery foany firenentsika na dia tany tanin'olona izy ny ady. Zava-dehibe ny famerenana tanindrazana ireo tao lambalin'ireo malagasy tavelany ivelany maty nandritra ireo ady lehibe raha ny fanazavana. Tamin'ireo le maramila malagasy mahery fo ny ady tany betsaka ny maty. Misy anjatony maro mihitsy ny maty ary ny tena mampalahelo dia hoe hatramin'izao mbola tsy voaverina tia-tanindrazana ny taolambaliny ireo mahery fotsika ireo. Fantatsika tsara fa malagasy dia tena zava-dehibe zany hoe taolambalo zany
ndefina pasan-drasana tena kolotsaina malagasy mihitsy satria amin'ilay obolana hoe velona rehetrany maty ray fasana fa raha tanterika ny fitoram-panjakana fangatahana amin'ny famerenana ny tolam-balony ireo mahery fotsika ireo a ho toy ina no fitsenan'ny malagasy an'izany satria ny razan'izany misy asiny amin'ny malagasy ary indrindraindrindra mahery fo reo nandeha tany natao hoe tanin'olona ary no narovany a mahery fony malagasy. Toy ny isan'ny taona, nisy ny fanateram-boninkazo niarahany teo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena sy ny masoivon'ny Frantsa niaraka tamin'ireo olom-panjakana samihafa tetsy Anosy. Natao izany ho fahatsiarovana sy ho fanomezam-boninahitra ireo malagasy maty nandritra ireo ady lehibe ireo. Misa 320 ankehitriny ireo malagasy na ireo ancien combattant mbola velona nandray anjara tamin'ireo ady lehibe ireo. Solitena ny masivo iasa eto Madagasikara miisa roa no nanatitra taratasy manamarina ny fotoam-piasany teny avoloa tamin'ity androany ity. Ny masivoan'ny Maurice sy ny masivoan'ny Chine izany. Michel Ararzo. Mitoy ny fiaraha-miasa ny Madagasikara sy ny Nosy Maurice androany nanatitra ny taratasy manamarina ny fotoam-piasan'ny teny avoloa ny masiovon'ny Maurice vaovao hiasa eto amintsika Marie-Noël Françoise Labelle miisa roa mazava tsara ny tetikasa raha ny rotonta manao entina manamafy izay fiaraha-miasa izay raha ny fanazavany. Nous avons des excellentes relations entre ces deux pays. Fanamafisana ny fiara-miasan'ny rotonto zao efa misy maromaro ny tetikasa iarahana manao andalana ohatra amin'izany ny resaka momba ny lamba fa eo ihany koa ny mikasika ny musée intercontinental de l'esclavage manana ny traikefa entina manatanteraka izany i Madagasikara. Donc je me réjouis d'être ici dans ce pays de peuplement. Ankoatra ny masiovon'ny Repoblikan'i Maurice tena nanatitra izay taratasy manamarina ny fotoam-piasan'ny teny avoloa izay ihany koa ny masiovon'ny Chine vaovao hiasa eto Madagasikara ko Xiaomé lahara-pahamena ho izy ny fanamafisana ny fiaraha-miasa tahaka izao indrindra manoloana ny ady iraisana ny Covid-19. Lafy mavao hafa kosa indray miteraka olana ara-piarahamonina ao Anosy be ny resaka fananantany sy ny fivarotana ny tanin'ny sirama. Misy ireo milaza fa tsy manara-dalàna ny famarotana izany. Miantarandriana. Avy izay vahoakany Anosy be magnano fitaregnana. Ke fitaregnana ataonay io zay izy io ty adosondreo amin'ny tany ity. Zay olo miteraka karaha ataoko zany volagna azy io zanakanaka tsy ôta. Telo mianatra amin'ny université, aroe mbala madiniky mianatra Anosy be tofegny kolazy. Ke karakory matoanay melogno rotsaiky ty e. Agnano karakory karamatragno zay tsy tandritragnony 50,000 4,000 fa 20,000 zay tsy niasa agnatin'ny tsota fanjava zay izy io ty. Andipetraka amindreo fanjakagna zay tsy raisindreo. Ataonareo karakory zay amin'ny taninay ty. Izy koa ndraiky anareo handafo aminanty zay vogno ny vanga fa zay tsy ala amin'ny tany misy zay eto azafady e. Zay mipetraka amin'ny tany ty ato tsy nitondra misy be tsy nitondra famaky zay nidikato fa nangataka. Raha ohatra moa ireo ela jiaby zegny nivolagna fa mandehana amin'ny bureau karaha zegny anareo magnefa taninareo e zegny vidiny efa vita raha zegny fa mandeha zay amin'ny sirama tsy zay tompony andraikitra amin'io fa commune. Mandeha zay amin'ny commune tsy zay fa sirama. Azovy man agnifana izy azovy mariny tompony tany. Ka miambigny zio navy fefendro agnatin'ny lakoro zay karaha drakidraky karaha agn'omby nefa zay olombelo akory mataona iboaka hidrika agnatin'ny iboaka sady hidrika agnatin'ny tany pitrahanay. Tahaka izay ny fanazavan'ny solotenan'ny mponina manoloana ny olana momba ny famarotana ny tanin'ny sirama Anosy be ho an'ireto nanantotosa fitarainana ireto tsy nanara-dalàna ny fivarotan'izany tokony nisy ny fampisarahana atao raha ny nambaran'ny mpisolo vava azy ireo. Mahakasika manokana an'ireto olona reto izao dia zareo fa nisy ihany fifampirarana tamin'ny sirama efa ny reconnaissavan'ny sirama zany le occupation entre zareo ambony tany io. Ka ny mampalahelo nefa
namidy ny sirama tampoka indray le tany aty aoriana dia hoe gaga zay hoe manina moa namidy ihany tsy namidy kosa tamin'le olona le efa eo ambonin'le toerana. En plus zay zareo efa tena effective le occupation zareo satria maninona trano efa fonena zareo, misy ao manao fitadiavam-bola, misy ao mamboly, ka tsy mety zany le zavatra ohatr' zany raha hoe mijery fotsiny par principe de droit fotsiny zany hoe misy ny teo aloha raha ohatra hoe niproposena zareo ka tsy nividy dia hafanenina ohatra le tompony tany, fa tokony mba niproposena zareo farafaratsiny hoe zao ny tany ao amidinay ary amin'ny fahitanay moa le acte de vente zany raha mijery le acte de vente zay dia misy facilitation de paiement zany ny namarotany sirama an'io tany io zany amin'le société immobilière io zany. Mangataka ny andraisana fepetra momba izany ireo mponina araka ny fanambarana ny totosain'izy ireo. Magnantegna zegny zahay mba hipetraka amin'ny toerana misy zay raha ohatra tsendriky misy fandamina. Koa fagnambarana nambareo taminay ny eo ny voakasiky ny lalagna zay no hadoso amin'ny toerana anany fa hafindra amin'ny toerana zay mety ataovagna azy fa tsy maintsy misy lalagna zegny tanàna. Efa nisy raha ny fanazavana ny fionana tamin'ny solotenan'ny mponina sy ny tompon'andraikitra samihafa manoloana ity raharaha ity, tsy mbola nisy hatreto ny fanazavana tamin'ny ankilany mikasika izany, andrasana kosa ny toin'izay. Tontolon'ny fifidianana kosa indray dia ny farana androany lisitra ireo mpifidy vavety anatanteraka fifidianana loholona ny faraka ambin'ny folo ny volana desambra izao. Ivoaka manomboka rampitso eny anivon'ireo distrika manerana ny nosy ny lisitra raha nambaran'ireo anivon'ny seny Abraham Randriamanana. Androany tamin'ny 12 atoandro no ny farana ny lisitra ireo mpifidy vaventy andray anjara amin'ny fifidianana ololon'ny Madagasikara ny volana desambra ho avy izao teny anivon'ireo distrika manerana ny nosy. Nisy araka izany ny fampiatsoana ireo solotenan'ny kandida ololona na ireo solotenan'ny lisitra. Teo ihany koa ireo fiarahamonim-pirenena teny anivon'ny vaomera-pirenena mahaleo tena amin'ny sanan'ny fifidianana na ny tseny. Rampitso maraina no ivoaka eny anivon'ireo distrika ny lisitra ireo mpifidy vaventy antsoina Andatsabato amin'ny fifidianana ololona raha ny fanazavana. Zay indrindra no mahatonga ny seny manao an'izao fotoana ahafahana manao ny ataoko hoe famaranana ny lista satria moa zany no voalazan'ny lalàna hoe membre de droit ao anatin'ny commission d'arrêtage de la liste électorale zany ireo mpisedra ara-pifidianana roa hafa ireo zany. Ny arrêtage-na lista zany dia mandeha par district, misy 400 ny bureau mpifidianana manerana ny Madagasikara satria bureau mpifidianana anankiray isaky ny district zany. Liste par district zany liste dikan'izay par ordre alphabétique au niveau ny district. Zay zany dia tsara ny andainan'ny grands électeurs manatona ny masivona ny démembrement seny zany au niveau ny district manomboka rapitso mijery ny laharana misy azy ao anatin'ny lisy mpifidianana. Ankoatra izay, amin'ireo commune miisa 579 manerana ny nosy, nisy tamin'ireo mpifidy vaventy no voatery no esorina tao anatin'ny lisy mpifidianana manoloana ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana amin'ny sahanany ady amin'ny fanjakana sy ny fitsarana ambony. Commune sasany zao no didin'ny fitsarana hoe tsy maintsy averina ny fifidianana be ny tanàna dia reny zany dia rehefa azonay aty le arrêté zany dia mazava azy fa miala ao anatin'ny listre mifidy avy hatrany reny maire voakasiky ny hoe fifidianana tsy maintsy averina ireny. Dia misy koa ny any amin'ny conseiller zay tamin'ny fifidianana nataontsika mihitsy no tsy nisy candidat conseiller dia zay rehetra zay zany fa ny nazanana tsy zany tsy misy ny hoe commune sady tsy misy conseiller tsy misy maire fa ny akabeazana zany raha ohatra ka tsy nisy conseiller dia nisy be ny tanàna zany ka complet ihany zany ireo le commune rehetrarehetra zay voalaza teo. Anaky valo zany no commune tsy nisy fifidianana na conseiller zany zay zany le izy dia fa nisy kosa amin'ireo commune sasan'ireo misy fifidianana be ny tanàna fa tsy nisy conseiller. Nanamafy ny teo anivon'ny seny fa tsy miova ny lalàna amin'ny feny fifidianana. Araka izany, ireo mpifidy vaventy ao anatin'ny lisy mpifidianana irery ihany no afaka mandatsabato mandritra ity fifidianana ity izay ho tanterahina ny 12 ny volana desambra izao.
natomboka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny commune Tanandava distrika Amboasary Atsimo mitetika safanavitra izay vatsiny ireo ratsa mangaiky ny firenena mikambana vola teboka efatra lehibe ny ompanany tetika amin'izany ka eto André Tsilavo. Manoloana ny tsy fampitsakafo sy ny vandalovan'ny Covid-19 nampiombo ny fahasaranan'ny mponina ao Atsimon'ny Nosy no tontosaina tao amin'ny commune Antanandava distrika Amboasary Atsimo ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fandaran'asa fagnavitra natao hanatsarana ny fiahiana ara-tsosialin'ireo mponina sy ahafahana izy ireo manatsara indray ny fitadiavana eo amin'ny fiainana andavanandro. Aharitra 17 volana ny tetikasa izay vatsian'ireo ratsa mangaiky an'ireo firenena mikambana vola isan'izany ny OIT, ny PAM, ny UNICEF ary ny UNFPA. Ny fedy no anatanteraka ny asa eo ambany fiahiany ministeran'ny mponina. Le programme de SDG Fund vise à 4000. Miisa 4,000 ireo mpahazo tombotsoa mivantana amin'ny tetikasa. Ny tetikasa izay mizara teboka efatra mazava tsara. Ny teboka voalohany mahakasika ny vola, izany hoe fizarana vola mivantana izay hosahan'ny UNICEF. Teboka faharoa ny fiahiana ara-pahasalamana izay horaisin'ny OIT sy ny OMS an-tanana. Teboka fahatelo ny fiahiana ara-pambolena izay hosahan'ny PAM. Teboka fahaefatra farany ny fiahiana ireo olona marefo, indrindra ireo manana fahasembanana sy ireo olona iaran'ny herisetra mahalay na mahavavy. Personnes victimes de violence est basée sur le genre. Taorin'izay nitoy tany amin'ny distrikana Ambovimbe Androy ny dian'izy ireo fotoana nanolorana tosika ho an'ireo fikambanana samihafa ao an-toerana. Ankoatr'izay, nisy ny fitsidiana ireo fotodrafitrasa izay vatsian'ny OIT vola. Raha tsy hiviny efa nisy fanolorana fitaovana fanasana tanana, arotava sy fitaovan-tserasera isan-karazany nataon'ny OIT tany ampiandohany ny amehana ara-pahasalamana. Tanjona ny fanampiana sy ny fanentanana ireo mponina ao an-toerana tao anatin'ny 3 volana iadina amin'ny avalanaretina Covid-19. Tonga tao fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny fanonjaona etsy Analakely Rampitso eo ihany koa ny trangam-piarahamonina isan-karazany rehefa avy ary. Manandanja ny safidinao, safidy anosy maitso indray an'i Madagasikara. Mametraka ny tetikasa finday iray mirazo ray ovolena Itelma. Iaraka isika andrakotra ala indray an'i Madagasikara amboly azo olovany taranaka any afara. Isaky ny finday Telma ray voavarotra azo ray no volena ka ho maitso mavana ity firenena. Safidiko maitso malagasy. Ialao ny tsy apoziny. Ampiasao ny batterie Beonix. Fiara matanjaka. Beonix hitahirizana angovo mitondra herinaratra. Batterie tsy mila fikarakarana. Beonix matanjaka sady maharitra. Beonix distribué par Hugo Dis Tsaralalana. Sambatra letsela maharaka baolina. Afaka manaraka saison ray manontolo ny série A izay manana canal plus rehetra. Aiza. Nal ty bouquet évasion nalaiko. Dia sady mahita série A maharaka Ligue 1 canal plus sport 2. Tsy alarery ve letsy zany ny télé. Raha fotsy lesy manaraka nouvelle-case foana isan'andro. 80 000 ariary ny abonnement évasion miaraka amin'ny décodeur. Tolotra manakera ny mitoeram-pivarotana Canal Plus rehetra. Les bouquets Canal Plus. Fampiroboroboana ny fiza an-tany anatiny ny ministeran'ny fitaterana fiza an-tany ary ny famantarana ny toetrandro dia manolotra antsika ny tsena be ny fiza an-tany 12 telo 12 ary 14 novambra 2024 eny amin'ny zaridaina n'Antaninarenina. Raha hitatitra ny fandraisam-bahiny ianao na trano fisakafoanana na fiara hofaina na toerana ialana sasatra dia ho vitanao eny mandritra ny 3 andro ireo tolotra misy fihenam-bidy samihafa avy amin'ireo matianina amin'ny famolavolana fivahinianana. Andao alohan'ny fiza an-tany anatiny, andao hitsidika ny Madagasikara. Tsy misy vidim-pidirana.
Maloto ny tanànanao. Simba tsy voakolokolo ary tsy mahatehoana anao. Fantatrao ve fa afaka manarina izany ianao amin'ny alalan'ny anjara etranao? Mandritra ny 2 volana dia amoraina ny fahazonany karatra ny mpandohetra na ny carte fiscale. Anatina antsika ireo mpiasan'ny hetra. Tsy misy azy ary eo no eo dia azo ny karatra. Taratasy ilaina, kara-panondrom-pirenena, fanamarinam-ponenana. Ary tsy tapaka ny fampahalalam-baovao. Anjara etrako ho fampandrotsoko ny tanànako. Ovitena mialohan'ny farantaona avokoa ireo lalana simba ao atapy-tanànan'ny Toamasina ho ny ben'ny tanàna. Ny fond routier no mamatsy ny volan'ny fanamboarana ary ho atao beton avokoa izany. Gaetan Andriatsilava. Natomboka omaly ny fanamboarana ireo ampahandalana sisa tsy vita amin'ireo simba tanteraka ao atapy-tanànan'ny Toamasina. Isan'ny ratsy indrindra amin'izany ny ao Antanambao-5 eo akaikin'ny tsena. Ny fond routier no mamatsy vola ny fanamboarana raha ny nambarany ben'ny tanàna. Ny fanamboaran-dalana dia lara-pamenany ezanana tao satria maro amintsika no mivelona ao anatin'ny fampiasana ny tuk-tuk, ny posy ary anisan'ny fitaovana fampiasaintsika eto Tamatavy fanamoraina ny fifamoivoizana izany fitaovana izany ka ny fanamboarana ny lalana dia fitsinjovana manokana atsika vahoaka rehetrarehetra eto ka dia ny teniko dia tsotra hoe andao tsika hiaraka ampandrosany ty tanàna ny Tamatavy ty andao hiaro ny fampandrosoana izay efa apetraka efa hitanareo maso kosa angamba ny ezaka ataontsika rehetrarehetra eto ka dia manantena fanohanana ny tsy fanimbana sy ny tsy fandotona ny fotodrafitrasa izay mipetraka dia efa marika ny fahazotoantsika mirosa ny fampandrosoana sahady. Mama amin'ny ampanina betsaka amin'ny olan'ny fifamoivoizana sy ny fitohanana ny fahavitanana ireo ampahandalana ireo noho izy ireo be mpampiasa indrindra raha ao atapy-tanànan'ny Toamasina no resahana. Atao amin'ny beton avokoa ny fanamboarana ireo lalana simba ireo ary ny entreprise Corf sy ny Kikbat no anatanteraka ny famitana ny asa izay ezana ho vitaina mialohan'ny faran'ny taona 2020. Tontolon'ny fampianarana kosa indray ambony tany fialana amin'ny fianarana ambaratonga voalohany eto Madagasikara. Isan'ny antony izany tsy fahafantaran'ny mpianatra ny fiofanana mifanaraka amin'ny asa tiany atao. Miantarandrianay. Raha ny tatitra farany avy amin'ny banky iraisam-pirenena mandidina ny 520 isanjato ny tany fitsoahana na fialanan-dara nataon'ny mpianatra tonga amin'ny fampianarana ambaratonga ambony eo amin'ny ambaratonga voalohany. Ambony io taio na eny anivon'ny Université Mpanjakana na ny Université tsy miankina. Maro ny anton'izay raha ny fanazavana ary tokony andraisana fepetra. Le taux d'abandon zany satria betsaka io taux d'abandon io. Dia atao izay mba hampihenana azy rehefa mahalala tsara le tanora hoe izao ny karazana fianarana tokony ataony sy mifanaraka amin'ny tiany sy ny ainy. Dia mazava ho azy amin'izay fotoana izay tsy lany fotoana le tanora, tsy lany vola le ray aman-dreny, tsy lany vola ny fanjakana. Satria ny fanjakana koa aza dimy fa anisan'ny mampiasa vola ao anatin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Hatrany amin'ny kilasy faharoa na sekonda no tokony efa ho fantatry ny mpianatra ny lalam-piofanana tiany atao fandraika amin'ny sokajy savidiny amin'ny baccalauréat ary mifanaraka amin'ny asa kasaina atao. Ho totosaina ny 13 hatramin'ny 15 novambra ho avy izao ankilan'ny varavarana misokatra ho an'ny mpianatra izay karakarainy MCU ho fanampiana ny tanora amin'izay safidy izay. Etsika toanan'ny Telma. Ny totosaina androany tao amin'ny Alliance Française andavamamba ny etsika sarinao. Etsika fampirantiana sary izay atao any an-tanànan'ny olona rehetra amin'ny valinaretina Covid-19. Fanandina. Tafiditra ao anatin'ny iray volan'ny sary ity etsika sarinao natao teto amin'ny AFT andavamamba ity. Tanjona amin'izany ny any an-tanànan'ny olona isoroka ny mety hiverenan'ny fipaharian'ny valinaretina Covid-19. Izy tia dia sary nangolona zany miteraka tao anatin'le hoe valanaretina coronavirus dia atambatra le sary mba ho fanaitanana ny olona rehetrarehetra zany mba ho tonga tsy sanatria mba ho tratran'ny fiverenan'le valanaretina fandrony zay hita manerana zao tontolo zao fa vao maika mianaka be le izy amin'izao fotoana zao. Itsika mba efa nandalo ny période d'adaptation dia mba
azo lazaina hoe nafian'le izy dia tokony tazonitsika sonoa tsara. Nampiratiana tao anatin'izany ireo sary izay vitan'ireo mpanakanto malagasy, eo ihany koa ireo vahiny toy ny mpaka sary espaniola. Sary voango natao anatin'ny fihiboana no nampiratiana ho hitan'ny be sy ny maro, ary sary natao ampitana hafatra ho an'ny rehetra. Ankoatr'izay, efa misy ny mpaka sary malagasy any amin'ny faritra Iosy izay manao fampiratiana sary ihany koa, miompana amin'ny fisehoan'ny aretina sy ny fisorohana izany. Ny sary azo izay ataon'ny mpakasary rehetrarehetra zany, na mpakasary vahiny na mpakasary malagasy dia ho ampiratiana ho atao fanentanana manerana ny faritany zany, mba tsy isin'izay eny mety manerana ny any amin'ny pays hafa koa. Dia izy ity koa zany dia mivoatra zany le exposition, zany hoe manao ny mpanao gazety loatra zany dia manao koa ny photographe espagnol dia misy malagasy. Hatreto, mbola manao fanentanana ny mpikarakara ny hetsika sarinao an'ireo mpanatalenta mpaka sary, ampiseho sy hanangona sary momba ny fihiboana sy ny fahataperan'izany. Trangam-piarahamonina kosa indray, olona roa mivady no hita faty tao an-tranona rehefa nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana atao amin'ny commune Manandrenina Antananarivo Avaradrano. Razana efa simba no hita sy tsikaritry ny olona rehefa nijery tao an-tranon'izy ireo. Gaetao Andriatsila. Ny antso reto mpivady nisy namono reto tamin'ny finday ny fianakaviana fa nisy mariazy ho vonjena. Tsy nandeha ny finday ka nanatona ny trano ny fianakaviana izay tsy lavitra akory ny misy azy ireo. Atairana noho ny seho raha nahita ny fatin'ilay lehilahy niohaka tamin'ny tany. Ny antony fokon'olona sy ny zandary izy ireo. Novoaina ny trano ka tazana ihany koa ilay ramatoa miohaka eo amin'ny tohatra. Efa simba ny razana noho izao nisy nahita izao. Raha ny fahitan'ny mponina sy ireo mpitondra ny tanàna, ny alahady lasa teo tamin'ny atoandro izy ireo no nisy namono. Antony efa simba ny razana. Raha ny fijeriny azy ny razana efa simba, efa tena simba ny razana. Fahalalana azy zany mety tany amin'ny alahady tany zavatra iny tanga satria rehefa nanadiady ny paster zay satria izy io dia olona diakono fiangonana nakaiky any aloha olona dia tsy tonga mivavaka izy tamin'ny lahady. Paster raha somary gaga ihany efa nanino izy tsy tonga mivavaka. Mety efa tamin'ny lahady tany no nitanga le izy satria niasa boky arivan'io zareo mbola niaraka nandevona taminay satria misy paorina moa tetenivon'ny tanàna dia mbola niaraka nandevona sao matsarana mitadidy. Dia fanampy fanazavana hoe anamazina anay mety andro atandro nitsangan'le izy satria ny alvéole mbola voatsindrin'le raha-tobokolahy zany le alvéole fangoronana tody. Dikan'izay zany mbola tany andeha nieritrery izy andeha angorona tody any amin'ny tranona koa any no nisy namono dia midafa dia niohaka miaraka amin'ny alvéole moa izy. Rehefa natao ny fisavana sy ny fijerenan'ny trano ary ny manodidina, tsy hita izay nalehan'ny mpanampin'izy ireo. Araka izany, any amin'ilay mpanampy tsy hita izay nalehany no hipetrahany ayahan'ny zandary sy ny mponina hatreto. Dia eto no ny ayahanay zany indrindra koa ny ayahan'ny zandarina izy dia mety piasa tatany satria le piasa tsy hita trasy tsy nampitombana satria dia manana piasa miarana samy hafa. Izay ny ayahan'ny commandant de brigade ny gendarmerie moa sy izahay etỳ anivon'ny commune hoe ireo piasa ireo ny tena navanona ny lozy. Mbola mitoy ny fanadihadiana ahafantarana ny marina rehetra manoloana ity von'olona feno abibiana ity. Andrasana ihany koa raha ny fampitam-baovao voaray ny fahatongavan'ny zanak'izy mivady ireto eny an-toerana. Jiolahy miisa 3 no saron'ny zandary niaraka tamin'ny basy mahery vakiaroa tao amin'ny commune Nivorano Avaratra district Antsiranana faharoa. Zandary misotro ronono no sady be ny tanàna amin'izao fotoana ny tompon'ny basy iray ary zandary amperinasany iray. Gaetao Andriatsila. Jiolahy 3 lahy ray ndany no saron'ny zandary. 2 amin'izy ireo mipetraka ao Nivorano ihany. Ny ray hafa kosa avy any Ambalanomby district ny Mahajanga. Natao ny fikarohana tratra tamin'izy ireo ny basy mahery vaika sy ireo fitaovana maromaro fanaovana fanafiana sy famakina trano. Fantatra avokoa ny laran'ny basy ary zandary misotro ronono sady be ny tanàna ao Nivorano Avaratra amin'izao fotoana no tompony. Arme de guerre moa zany ny anankiray type AKM mitondra numéro 1972 PE 4606 miaraka amin'ny boîte chargeur zay misy munition 7 zany hoe zany feno le boîte chargeur. Dia mbola nahatarana simplex koa zareo fusil d'essence simplex calibre 16 izay mitondra ny laharana 43 74 03 izay tsy aniza fa ny général misotro ronono gendarme izy io izay atao hoe Nday Léobiome maire actuel ao Nivorano.
ankoatra ny basin'ilay zandary misotro ronono ahina olona amperinasa ihany koa no tompony na ao ambadika ilay arme de guerre iray hitratra. Fa ity zavatra tranga anankiray ity dia mifanandrify amin'ny directive-ny SAIC. Voalohany izay miteny hoe maîtriser le phénomène de vol de bé des actes de banditisme. Ka tsara dia tsara zany ny vokatra fa mbola manamafy ny fiarahamiasa amin'ilay vokatra. Mbola mandeha ny fikarohana fa mbola hita eo araka ny évolution le enquête ny izy dao no impliqué ao anatiny ao mba sy avaiza io kalaky io fa tena mbola kalaky tena garde ny 29 munitions io zay hihina mbola olo am-perinasa zany no mety hoe tompony io na mety ho ambadiky io zavatra io. Amin'izao fotoana mbola mandeha ny fanadiadiana ataon'ny zandary aorian'izay vao atolotra ny fampanoavana ny raharaha. Isan'ny mampirongatra ny tsy fandrimpahalemana eto amintsika ny fitazonan'ireo jiolahy ny fitaovam-piadiana mahery vaika izay mbola maro miparitaka amin'ny erana ny nosy. Raha ny loharanom-baovao voaray matetika, ireo mpitany filaminana ihany no mampanova basy ireo olon-dratsy. Porofon'izany ity ny tranga tao amin'ny komina Nivorano Avaratra distrika Tsiranana Faro ity. Trangam-piarahamonina izay hatrany ramatoabe iray 420 taona mpivarotra kafe nitafiany jolahy 3 lahy nitondra antsy tao an-tranony tao amin'ny fokontany Marodoka komina Maintirano androany tokony tamin'ny 3 ora maraina teo. Vola 3 alina ariary telefona ary poketra fitondra miantsena no lasa tamin'izany gaetao andratsana. Miverina ary miha-mahazo vahana indray ny fanafian-jolahy ao amin'ny distrikan'ny Maintirano ankehitriny. Tsy mijanona ao amin'ny tontolo ambanivohitra ihany, efa miakatra ny renivohitry ny faritra izany amin'izao fotoana. Renim-pianakaviana iray 420 taona mpivarotra kafe no asany no nidirana ireo jolahy tao an-tranony ao amin'ny fokontany Marodoka komina ambonivohitra Maintirano androany tokony tamin'ny 3 ora maraina. Nokapohin'izy ireo teo amin'ny lohany sy ny tanany ity renim-pianakaviana ity. Reo intelo namohany io vavahady io reo faniteloreo reo tafiditsy. Zaho miala ny varavara miboaky ireo fa maravara eo le raiky. Voalahy ireo raiky tafilitsy, raiky ty niamby anakahy eo mila vola. Abao vola ho izy. Ahelany ny varotanao eto amin'ny lavaranga eto manao hotelitelinao tsy misy vola aminao. Dia nambarako azy zao tsisy vola. Varotsiko androany hohaninay androany. Aboakinao vola androany voniko eo. Rehefa irakin-drahary eo fa sahy amono ahy aza ampijalinao ao fa leo vono tanteraky. Naronjiny aho dia io nahavoan'ny tato. Ao. Nandalo amizay natosiky eo ao, eny fa mivavahady eny. Voniko anao i, abao vola. Tsisy vola ao. Na tonga ny dia nazerany le robisaky, izy ato ty. Ahoana moa ahitany volako hananako vola. Zaho efa tramby 20 taona mba asako eo any mba ataoko fanatanjahantena fa tsy dia hoe ataoko ahitako vola. Lasa andreo any zao telefoniko vola 3 aly miaraka amin'ny satry fandesiko mandehandeha lafa zaho iboaka andeha bazary dia mba misy vola ko ataoko ao. Lasa andreo. Ankoatrin'io tsy mbola hay raha anay eo fa sikinay amin'izao naparitaka indreo naboakindreo aby valizy nakorotakorotaky indreo mbo tsy haiko niany fa zaho mampaty. Taorian'ny tranga nisy ny fanarahandiana ataon'ny fokon'olona sy ny mpitany filaminana fa tsy tratra intsony ireo navanina ny loza. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray nitrangana fampirona androany maraina tany Arabia Saodita nandritra ny hetsika fahatsiarovana ny 12 Novambra. Isan'ny kendrena nandritran'izany ny konsilan'ny Frantsa any an-toerany fanampiana. Nisehoana asa fampirorona tamin'ny alalan'ny fipoahana grenady androany maraina tany Arabia Saodita tao amin'ny tanàna Jeddah nandritra ny hetsika fahatsiarovana ny 12 Novambra. Olom-panjakana maro tany an-toerana ny tonga nanotrona ity fotoana ity. Isan'izany ny consulat frantsay izay nokendrena raha ny angom-baovao tany an-toerana. Tsy nisy ny ainana fohy, olona miisa 4 naratra vokatra izany. Fa ndroany izao no nokendrena tao anatin'ny asa fampirorona ny consulat ny Frantsa ny Arabia Saodita, miroso amin'ny fanadiadiana ny tompon'andraikitry ny an-toerana ankehitriny. Etsy ankilany, tsy toy ny isa taona ny nanamariana ny 12 Novambra tany Frantsa tamin'ity taona ity, tsy afaka nanatrika izany ireo olon-tsotra vokatry ny fisian'ny valinaretina coronavirus. Ho an'ny tany Marseille, ireo mponina manana antota taratasy manokana irery ihany no afaka nanatrika izany. Ankoatra izay, maro tamin'ireo komina ny Frantsa no nanantanteraka ny hetsika fahatsiarovana ny fampitsaharana ny ady lehibe voalohany. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity androany ity ankasaninao nanaraka izany soava tsara atao tompoko.
nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité. Choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.